fitompopolo ny gay mpampianatra. Manana tompolo roa ny gay mpampianatra. Ny iray boribory ary ny iray efajoro. Samy fitondrainy matetika ihany izy ireo nampifampiasiny. Indray alarolia nanazava tamin'ny mpianatra momba ny tany izy ary ilay tompolo boribory indrindra no nentiny tamin'izay ka ho izy tahaka ity tompoloko ity ny tany ka raha manotany anareo dia tadidio tsara fa tahaka ny tompoloko ny tany. Tamin'ny fotoana iray tsy nampoizina nitsipika ny sekoly lehibe ny fampianarana amin'ny faritany. Nanatina momba ny geografia izy ka nanotany ny mpianatra hoe manahoana ny toe-tsetriky ny tany. Iza aminareo no amaly anio fanontaniana io. Tsy nisy nanangan-tanana anefa ny mpianatra fa ao ny matahotra, ao ny menatra, ao ny manaisa ho diso, ao ny tsy mahay hateo. Tsy nisy afaka amaly an'izay ve aminareo? Ilay lehibe tsy naritra fa mamakan-tanana isabilo. Nitsangana izy dia namaly an'ipeo makarantsana hoe ny tany tompo dia ohatra ny tompolo tramose. Toy ina anefa zany tompolo tramose izany ho indray ilay pitsitika ambony sady mitsikitsiky izy. Indraindray tompoko boribory, indraindray efajoro. Sy nahatana ilay lehibe ny fampianarana nefa tsy nahoan'ny firy ny valiteny ny sapiro fa tramose no tanaony tsara jery. Misaotra.